Eo amin'ny sehatra ny fonina kosa dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy hitarika ny fiombonan'ny fiangonana anglikana ny arsevekan'ny Canterbury vaovao dia ny Mgr Justin Welby izany Androany tao amin'ny Cathédrale Canterbury tao Angleterre no nanatanterahana ireo fombafomba samihafa nentina nandraisana izany arseveka vaovao izany. Notanterahana Androany ny famitrahana eo amin'ny seza fipetrahany ny arsevekan'ny Canterbury vaovao dia ny Mgr Justin Welby izany. Izy no eveka voafidy isolan'ny arsevekan'ny Canterbury Mgr Rowan Williams. Tamin'ny 7 novambra 2024 no nambaran'ny Prime Ministra Britanika Mpahibe Maso fa ny Mgr Justin Welby evekan'ny Durham no voatendry ho arsevekan'ny Canterbury vaovao andimby ny arseveka teo aloha izay nitsahatra tamin'izany andraikin'izany ny farantaona 2024. Taorian'ny fifidianana sy ny fankatoavan'ny mpanjakavavy ny Angleterre Elizabeth faharoa azy no nanaovan'ny fanambarana io. Izy no izany no arsevekan'ny Canterbury fa 500 mandimby any Saint Augustin ilay arsevekan'ny Canterbury voalohany ny ray ny papa Grégoire voalohany hitory ny vaovao mafaly tamin'ireo anglisy tamin'ny taona 700 taorianan'i Jesoa Kristy. Tahaka ny fifidianana tompon'andraikitra ambony toy ireny moa dia misy hatrany tombatombana samihafa miainga avy aty fotony sy ny amin'izay olona mety olany. Teo ohatra ny fiheverana fa tokony ho efa avy aty Afrika na avy amin'ny firenena-kafa indray no hitondra ny fiombonan'ny anglikana. Ny arsevekan'ny Canterbury no mitarika ny firaisambe anglikana maneran-tany izay misy mpino 770 tapitrisa manerana ny firenena 100 mahery. Anisan'ireo adievitra mafana sy mesatrehana ato anatin'ny fionamben'ny anglikana ankehitriny ny resaka mahakasika ny mahalahy sy ny mahavavy na ny seksualité izany sy ireo mifandraika amin'izany izay miteraka fisarahan-kevitra eo anivon'ny fiangonana. 25 taona ny arseveka Welby ankehitriny efa nisahana andraikitra maro teo amin'ny sehatry ny fandraharana ny tenany indrindra momba ny resaka solika nandritra 12 taona talohany nisy afitanany ny mpitondra fivavahana. Notandrena ao amin'ny filarana masin'ny diakona izy ny taona 2017 ary niasa teo amin'ny diocèse-ny Coventry nandritra ny 12 taona. Napetraka ao amin'ny toeran'ny doyen'ny Cathédrale Liverpool izy ny taona 7 lasa evekan'ny Durham ny taona 12 ny 20 taona efa niasany teo amin'ny sehatry ny fiangonana dia nahitana ny fandraisany anjara tamin'ny famahana ny olona tamin'ny faritra sasany teto Afrika sy Moyen-Orient. Izy raha teo dia manana antraikefa sy fahaiza-manao amin'izany fandaminana disadisana sy fanakalozan-kevitra izany. Manambady ary mananjanaka roalahy sy telovavy ity arseveka ity.